Proverbe 19:2. Le manque de science n'est bon pour personne. Tsy tsara ny tsy fahalalan'ny fanahy raha ohatra ka vakina amin'ny teny gasy ilay izy dia miarabantsika mpieno tonga eto afandarana dia mitonona fiadanan'i Jesosy Kristy amin'ny tokantranontsika tsiraidray avy. Mino angamba manaraka izao fandarana izao fa sahala mara-batana ny ara-tsaina antsika fa ny fanahy zany mila karakaraina. Dia raina ny tompony zany fa mbola nomeny tenintsika ato amin'ny soratra masina fa antsika mahafantatra zavatra misy kokoa zany. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe tsy tsara ny tsy fahalalan'ny fanahy zany. Manque de science zany misy ny intelligence intellectuelle izy zany. Ianarana amin'ny fahalalana am-pianarana sy dia misy ny école zany koa zany ohatran'ny hoe tenin'Andriamanitra zany dia ninona moa zany ara-panahy fotsiny ato fa ato zany tsisy miresaka hoe zavatra hitantsika ny fianarana hoe géographie aiza Italie aiza ny Europe dia aiza ny Amerika ato amin'ny baiboly zany. Dia ny resaka hoentiko androany zany resaka ny fahafolo-karena zany izy ity moa zany resaka mampiady olona be zany amin'ny fiangonana zany. Ty resa-bola ty hoe ahoana marina ny fipetraka ny resa-bola zany amin'ny fiangonana. Satria ny mpanompon'Andriamanitra moa zany tsy maintsy miteny an'ity ary mampatahotra mihitsy moa ny ankamaroany hoe nareo mangalatra amin'Andriamanitra, nareo mpangalatra nareo. Dia eto zany moa za anisan'ny voan'izany rehefa vao tena vao nivavaka voalohany rehefa tonga to amin'ny agapetrao rehefa niresaka hoe naino an'izany hoe fahafolo-karena zany. Dia nanontaniko moa ny tompona andraikitra ny agape zany hoe ahoana misy an'izany fahafolo-karena zany? Dia nazavaina izy hoe fahafolon'ny harenanao karaha manao mila omena fiangonana isam-bolana. Dia bon izy eo. Dia rehefa kelikely tamin'izay moa izy rehefa nijereko izy niverina tao ahoana tsara ve ilay izy hitanao ihany le secret ohatran'izany dia mampiomehy ihany le resaka zany. Dia hoe ahoana marina fipetraka n'io Malachi 3:10 io satria io mampatahotra be mangalatra amin'Andriamanitra raha be zany Andriamanitra ny angalarana. Dia nahazo misy fanontaniana koa moa ato fa nareo zany ho anareo zay mandefa mail zany misy fanontanianareo zany tsy valiko en public comme ça fa misy zavatra délicat zany le izy fa resaka en privé le izy. Fa ohatrany hoe ty zao misy resaka azavako elanao fotsiny le izy satria za zany namaly tamin'le izy hoe lavabe hoa le izy fa azavako résumé fotsiny le izy dia azonao tsaina angamba tiako tenena raha mandinika tsara tenin'Andriamanitra ianao. Hoe Jesosy ve ianao nanometraka fanontaniana hoe Jesosy ve Dieu le Père ihany ve? Raha ohatra ka ianao nijery le vidéo teo aloha teo vidéo navokako voalohany indrindra nanazava tsara ny resaka le dikateny iny misy verset tsy amin'ny laoniny zany amin'ny dikateny malagasy zany sy amin'ny Bible version Louis II zany. Fa raha ohatra ka ianao mijery Bible hafa misy teny zany tsy tenenin' Jésus hoe petit Dieu ve avec grand D ve le izy. Zavaiko kely anao fotsiny ny mahatonga anazy miteny hoe ny raiko izy izy lehibe no za ozy Jésus zany. Dikan'izany ny tena amin'ny fiainana ozy izy koa mahafantatra anao le vrai Dieu zany ozy Jesosy zany. Ka tsara dia io mantsy rehefa miresaka amin'ny témoin de Jéhovah témoin de Jéhovah mantsy za zao manontany miresaka témoin de Jéhovah dia io foana zany ny sujet de discussion an'zareo zany hoe le nom de Jéhovah zany le tétagramme zany. Bon ho za mantsy anazy resaka an'Andriamanitra zany ange raha tena zohina koa ianao mitondra hoe Jésus vakio tsara ny tenin'Andriamanitra fa misy anarana hafa koa tena fiantsona anazy. Fa io zany iraina amin'ny resaka fiderana fa ny olona tsy mahalala hoe inona marina le zavatra irain'zareo le izy. Bon un peu compliqué moa le izy. Ty resaka manazava le personne de Jésus ty zany compliqué be zany. Ohatra hoe nateraka Marie izy fa maninona iniquité tsy tafiditra tao aminy mihitsy, maninona zany le péché zany tsy tafiditra tao amin'ny Jésus. Orko izy nateraka
taranak'olombelona zany hoe olombelona 100% zany tondra anazy tao amin'ny kibo zany. Io zany misy mystère be izy fa ny Bible misy manazava an'izy io zany atao amin'ny epître soratan'i Paul fa manahirana ihany izy fa résumé ihany nazavaiko anao fa ambazahoanao aminazy. Jésus zany araka teneniko amin'ny vidéo iny ny fafenon'Andriamanitra tsy afaka midiny eto de selon zany maka forme zany ohatrany tamin'ny Moïse zao, ohatra hoe amin'ny ancienne alliance zao de hoe ange de l'éternel, iny ange de l'éternel iny nge Jesosy ihany iny iny nge tsy hoe anjelin'Andriamanitra hafa fa tena hoe Jésus en personne. Ohatra ka tena dinihanao zavatra teneniny any amin'ny rehefa miseho amin'olona zany le ange de l'éternel. Izy zany rehefa tonga teto zany mitonona hoe zanak'olona fils de l'homme zany satria nateraky ny Marie. Zay fotsiny de hoe zany lalana ozy izy zany hoe misy modèle zany eo hoe zany famarinana zany hoe misy modèle zany ny arahana. De jereo zao ohatra hoe atao amin'ny Isaïe zao Isaïe 9 zao jerentsika zao car hitanao témoin de Jéhovah zany miteny hoe aiza Jesosy miteny hoe ino moa za Andriamanitra de za matsy anazy. Bon misy verset nge raha ohatra hoe ianao zao manaraka le vidéo misy verset nge tsy tena miteny direct an'le izy ary be da be zany fa ianao mandinika le histoire sy le contexte sy le plan l'izy azahoanao anazy hoe ty le zavatra. Isaïe 9:6 car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller. Resaka teneniny reto Saint-Esprit ho teneniny io conseiller izy alefako aminareo izy ny conseiller consolateur, Dieu puissant, Père éternel. Tanao Père ozy izy am'le Isaïe 9:6 ty zany amin'ny prophétiser fa viny Jésus izy tsy miteny hoe enfant éternel fa Père éternel, prince de la paix. Ka raha ohatra zany Jésus zany miteny hoe ny raiko izy lehibe no za iny zavatra zesta Jésus iny juste anoronantsika fotsiny en tant que hoe le ianao moa sy nanontany hoe grand D sa petit D. Grand D le izy satria jereo zao hita amin'ny aizare zany évangile Jean rehefa nangana Lazare izy jereo tsara iny nataony Jésus rehefa nangana Lazare. Pour moi je savais que tu m'exauces toujours mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure enfin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Zany hoe teny Jésus zany nge zao hoe raha ohatra ka mivavaka zany Jésus en public miteny hoe Père juste fotsiny ny olona ty velany zany mijery hoe io fa ten'Andriamanitra mandefa anazy fa en réalité izy tsy mila mivavaka any amin'ny rainy fa juste hoe tsika fotsiny hoe en tant que lalana izy de mijery hoe ay zao nataony Jésus Père de tsika koa zany manaraka hoe Père. Hitanao ohatra n'ity zao ohatra zao jereo zao izy zao rehefa mivavaka eto amin'ny Jean eto chapitre 11:41 jereo ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit Père je te rends grâce. Jereo fotsiny eto zao ohatra hoe ianao zao mivavaka mandeha amin'ny fiangonana jereo raha ohatra ka ianao tsy miondrika amin'ny kipo ohatran'izao lazain'ny olona fa efa tsy mivavaka ianao. Or que Jésus zao en tant que modèle izy matetika izy rehefa mivavaka mitsaka ohatran'izao. Bon iny moa resaka zavatra mboarimboarina zany le izy kife zany mitony izy hoe lehibe izy de Andriamanitra ihany fa raha ohatra ka rahanao reny vidéo reny raha ohatra ka dinihanao le verset zany fantatrao izy fa il est le créateur lui-même. Ditanao misy verset koa miteny hoe ino moa tout est créé manino moa iny hoe par lui et pour lui zany hoe any amin'ny ana l'izy par rasy hoe eo amin'ny Colossiens zao Colossiens 16 miteny an'izao hoe car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, invisibles, pour dignes. Tout est créé par lui et pour lui. Am Jésus zany créan'izy sady ho anazy le izy. Bon, fa izy compliqué be ho izy. De le amin'ny le petit Dieu teneninao le grand D iny
tsy de valiko directa le izy satria na zaza mitonona le izy amin'ny chrétien za choqué ny olona ka raha ohatra ka valiko eto amin'ny public koa le izy vao may choqué fa raha ohatra ka omeko verset zany ianao azoazonao an-tsaina zany le izy hoe inona tiako tenenina. Jereo Jésus am'le petit Dieu c'est grand Dieu zany. Jean 10:34 Jésus leur répondit: n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Zany hoe à l'image à ressemblance zany. De jereo zao ohatra hoe atao amin'ny Genèse 28 zao. Non, c'est pas Genèse. Atao amin'ny oui, Genèse zany ka mitantaran'i Moïse. Exode plutôt, Exode 7. L'Éternel dit, chapitre 7, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, regarde, je te fais Dieu, pour le Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète. L'Éternel dit à Moïse, regarde, je te fais Dieu. Ils grand Dieu, c'est petit Dieu. Mais verset bedabem tena zany hoe adressé amin'olo loatra an'izany Andriamanitra hoe ohatran'ny nataony tamin'ny Moïse io misy verset be da be fa anjaranao mandinika le izy raha ohatra ka azonao ihany tiako ambara fa le zany mahasoke olona rehefa tenenina hoe izany Dieu avec majuscule D de izany Dieu avec minuscule. Fa iny teny Jésus iny ohatran'izany le izy fantako izy ianao mi-exorcer fotsiny fa zany hoe misy ho an'olona mijery anahy fotsiny izy de manao ohatran'izay le izy satria izy ny lalany le izy zay ny momba an'iny. De ho an'le fanontaniana resaka fanambadiana zany ho an'le mail tsy afaka miteny anazy eto fa en privé anazavako anazy satria misy zavatra choquant zany le izy ho antsika zany le izy mana fotoana le izy mainao le izy raha ohatra ka mbola tsy mahalala zavatra betsaka. Zay ny momba an'iny. Bon, hiditra eto amin'le dimy zany tsika. Malachie 3:10 fantatritsika ty verset ty. Resaka mampiady be izy ty. Bon, lava be ihany izy ty fa izaho koa resana anatin'ny 1h30 na adiny ray zany na 2 heures de temps. Raha ohatra ka jerevanareo zao ny Bible anareo boky voalohany Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi. Zay zany filaran'le izy. De mandeha am'zay Esdra, Néhémie, Esther, Jacob. De raha ohatra ka miresaka Nouvelle Alliance tsika filaran'ny Bible zany Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippe, Colossiens. Zay ny filaran'le izy amin'ny Bible standard. Fa tsara marihana filaran'ty Bible ty tsy ohatran'izay mihitsy. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, zay ny filarany. Fa eto amin'ny Josué zao raha ohatra ka mijery livre standard zao tsika Josué izy de aiza zao Néhémie zao après an'ny Esdra. Zay zao misy an'ny filaran'ny Néhémie raha ohatra ka jerevanao am'le titre amin'ny baiboly voalohany le milahatra daholo reo boky reo. Eo amin'ny après Esdra. Or que ianao rehefa mijery datin'ireo rehefa mijery datin'reto Bible reto io Néhémie io alohan'ny Malachie izy io. Zany hoe par ordre chronologie zany hitanareo Sora zao efa niezaka
nandamina an'le izy ohatran'ity zao nataony soran'le izy zao raha ohatra ka vakiko eto aminareo le izy après ny acte des apôtres ny anazy tonga de Jacques, Galate, 1 Thessaloniciens nataony selon les dates zany ohatra hoe ahoana moa acte des apôtres zany teo amin'ny vita zany izy de amin'ny bible zany tonga de hoe nanoratra Paul amin'ny romain raha ohatra ka amin'ny bible standard fa rehefa jerenao les dates tsy romain mihitsy l'izy fa boky hafa de misy ohatran'izany zany fandehan'le histoire zany ka ty Malachie ty zany rehefa manaraka tantaran'ny zanak'Israël zany après déportation le izy hitanareo ty zao gasy vakiko aminareo le izy zay azonareo le izy hoe ay ve zay ny fipetraky ny tantara e hitanao eto amin'ny Néhémie zao chapitre 2 verset ohatra hoe vakinareo daholo iny chapitre 1 iny sy chapitre 2 de verset 12 eo puis je me suis levé pendant la nuit accompagné de quelques hommes sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur à faire pour Jérusalem zany hoe Néhémie zany nasain'Andriamanitra nandeha nanamboatra temple zany zay zany fandehan'izy de reo olona rehetrarehetra zao zany rehefa nandeha niverina tany zany andeha namboatra temple au lieu de temple priorité-ny zareo lasa zavatra hafa zany nataony zareo zany de nisy moment moa Néhémie testa zany hoe bon hoe zao nge nandefasana antsika ty satria zany raha ohatra ka vakinareo tantaran'ny Néhémie sy Malachie zany io Malachie 3:10 io bon le Malachie mihitsy le Malachie zany raha ohatra ka vakintsika avy any amin'ny chapitre 1 bon lava be le tantara ao fa za zany tonga de eto amin'ny Néhémie fotsiny zany nidirako satria raha hiditra an'ity zany lasa ohatran'ny miditra tsipiriany be zany hitanareo ohatran'ny amin'ny Malachie eto zao ohatra eto amin'ny chapitre 1 verset 6 un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Zany hoe efa tsy nirahiny zareo zany Andriamanitra zany tena marina efa tsy nirahiny zanak'Israely zany ohatrany hoe bon tsisy tombony ange tsika rehefa manompo an'Andriamanitra sy tsy manompo de ilany amin'ny Malachie 3 reny am'izay hoe ho hitanareo izy ataoko tsy mitovy ny manompo sy tsy manompo de ny tena mampiomehy amin'ity Malachie 3:10 ty mantsy de zao le teny adressé amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa tsy vahoaka tsotra zay zany tantaran'ity Malachie 3:10 ty miteny zany Andriamanitra hoe nareo mangalatra amiko zizy de miteny ary hoe ahoana koa angalatra amin'Andriamanitra izy moa miteny an'iny mampihomehy le izy un homme petit trompé mampihomehy be za rehefa namaky an'ity verset ty gaga be tazona loatra zao mihitsy hoe ino ty zatra dradrandreny pasteur ty atero tranoko ny fafolo-karena ho izy fa nareo mangalatra amin'Andriamanitra bon ho azonareo idirako ezahako ezavaiko en détail zany tena fandeha amin'ity Malachie ty de verset 10 am'izay apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y a de nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous le fenêtre du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Dès verset 11, pour vous, et pour vous, je menacerai les sectes, de ary aorina am'izay izy miteny hoe hitantsika hoe tsy ataoko mitovy ny manompo anazy sy au verset 18 zany vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Bon tsika zany rehefa tenen'ny pasteur Malachie 3:10 zany tsy mijery zavatra hafa tsika
Hitantsika any amin'ny verset chapitre 1 zany izy tesitra Andriamanitra zany hoe nareo tsy manajaho izy aiza ny honneur ho anao izy. Bon, hiditra amin'ny détail am'izay, hiditra amina tsy prian'ny détail am'izay tsika. Satria mantsy lazain'ny pasteur mpangalatra foana tsika. Hoe mangofotra ny mpino hoe tena bedy tsika eto sy ny tariny ohatran'izany fa Andriamanitra nga azo angalarina. Bon, jerevo am'izay. Raisy misy ny biblanao. De za koa efa mandeha miadana am'izay tsika miara mamaky an'le izy. De misy détail mantsy eo. Io teny io ane. Efa soloina kely le tsy peliteny sy ny tany fa zavatra hafa le izy. Hitanareo ohatra any amin'ny any amin'ny Jean aleo ihany biblanao fa miteny ihany any amin'ny Jean zany ohatrany hoe ohatran'ity zany. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ohatra ka miteny gasy le izy misy jeu de mots le izy fa tsy azontsika tsara le izy de lasa telona le izy. Tsika koa moa spécialiste amin'ny resaka manely telona zavatra selon mety amin'ny saintsika de tsy remarquena de pasteur rehefa miteny koa moa tsy de remarquena loatra. Fa izay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Jereo ane alohan'le tonga misy aso o eo ho tonga fa mbola tsy tonga. De ohatran'izay koa miteny vazaha à tous ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de zay vao hoe devenir. Fa raha ohatra ka tena Andriamanitra ny alina io de hoe il a donné le pouvoir devenir enfant de Dieu, zany hoe zay mino an Jesosy zany tonga de tak tonga de lasa zanak'Andriamanitra tout de suite. Fa io zany le ho aso io zany sy le de zany amin'ny teny vazaha zany pour dire ouais, c'est un processus le izy. Ianao zany efa mandray an Jesosy processus nomena pouvoir ianao ho tonga. Zany hoe nomena pouvoir andehananao amin'iny processus iny ho tonga de rehefa tonga eto ianao zavatra hafa indray ny eo. Ka ny amin'ny Malachi 3:10 c'est la même chose io. C'est la même sauce hozy ny vazaha. Bon, azonao ny Bible. Bon, sikafa am'izay ry Malachi 3:10 de eto amin'ny andeha eto amin'ny Malachi satria misy jeu de mots koa mantsy eto. Jereo ange fitanareo izy ny vahoaka ozy ny tenin'Andriamanitra. Ohatra hoe lasa hafa indray ny anako teo. À Malachi 3:9 zany. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation toute entière. Jereo tsara eto La nation toute entière. La nation, L-A. La nation, izy ny teny hoe les nations. Ka eto mantsy tsara fatana raha ohatra ka Andriamanitra miteny hoe la nation firenena voafidy io zanak'Israël. Fa raha ohatra ka Andriamanitra miteny hoe les nations pluriel. Bon, tsy haiko ina miteny pluriel miteny gasy. Bon, za koa tsy de nahita fianarana loatra de tsy haiko hoe ina pluriel miteny gasy.
les nations zany a pluriel hoe firenena rehetra fa raha ohatra ka la nation le izy a de firenena voafidy le izy de hoanitsika na psaume 147 19 20 any ahitavanao hoe inona ny différence-ny hoe la sy les nations. En psaume 147 verset 19 à 20, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Zany hoe Andriamanitra namokany izy ordonnance loi amin'ny Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Eto zany Andriamanitra tsy niazira pour toutes les nations zany firenena rehetra. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Hitanareo eto zany misy différence n'le hoe la sy les nations. Ka eto zany raha ohatra ka Andriamanitra Malachi 3:9 zany miteny hoe vous me trompez, la nation tout entière izy nareo izy mamitaka ny vahoaka nation izy les 12 tribus, la nation tout entière izy fitanareo. Ka izy no mamitaka an'izy io, c'est pas nompon'Andriamanitra. De eto am'izay nge ny magagy ho antsika zany a tenenina hoe isam-bolana manatitra 5 zany a any amin'ny fiangonana isan'ny volam-bao zany. Ny fahafolo-karena ao anatin'ny baiboly misy karazany 4 raha tsy diso aho. Misy ny atao hoe dimy de tout tamin'ny Genèse 14 18 à 20 tamin'ny tamin'ny Abrahama rehefa nanatitra tamin'ny Melchisedek zany de hoe Abrahama lui donna la dîme de tout. Zay zany dîme voalohany zay. De misy ny atao hoe dîme fahafolo-karena isan'ny 3 andro. Amos 4:4. De eto am'izay nge ny magagy. Any amin'ny Amos 4:4 miteny an'izao. Allez à Bethel et pêchez. Allez à Gilgal et pêchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Zany hoe Andriamanitra zany niordonné hoe isan'ny 3 andro atero ny fahafolo-karenanareo. Ka tsara marina koa le fahafolo-karena tena marina tsy vola à l'époque. Fa manifinify postin'ny pasteur moa am'izao dia atao resaka vola le izy. Fa ny fahafolo-karena tamin'ny zanak'Israely zareo zany miteny hoe mba manao ohatran'ny fanoan'ny zanak'Israely izy atero ny entanao fa nga vola io tany. Ndana ozy izy manjono ozy ny ten'Andriamanitra amin'ny Amos 4:4. De zay zany ny karazany 5 fandroany zany. De misy koa zany dîme trimestriel zany Deutéronome 14:28. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant, tous tes produits, tous tes argent, ton argent, na oui, t'en banque, va produire pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. C'est un dîme, ils sont 3 jours, 3 ans, timo misy miantso an'ity ny atao fiantsonjaro anazy hoe dimin'olona mahantra zany, misy miantso an'ity 5 taona ty. De misy 5 am'izay mpanompon'Andriamanitra koa manome fahafolo-karena zany nombre 18-26 eno tsara mpanompon'Andriamanitra Levita manao an'izy satria Levita zany nanao service zany. Tu parles aux Lévites et tu leur diras lorsque vous recevrez les enfants d'Israël la dîme que vous donnez de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Zany hoe ny vahoaka zany manatitra dîme zany amin'ny mpanompon'Andriamanitra zany. De mpanompon'Andriamanitra koa zany manatitra dîme amin'ny Andriamanitra. Ka ianao zao antaniko, ianao zao raha manome fahafolo-karena, antanio olona akaikinao raha mpanome fahafolo-karena. Manatra fahafolo-karena ianao amin'ny pasteur, aiza nateran'ny pasteur ny dîminy? Namaly ve izy? Fantatra ge mivaly teniny. Ho an'ny fiangonana, andoavana Jerama, andoavana an'izao. Zany tantara hafa, rakitra nga tsy malohan'izany. Bon, teneniko anao aiza nateran'ny pasteur n'io dîminy io? Ny zanana mianatra amin'ny école université privée. Ianao zay tsy malohany inona moa?
école azon'ny zanakanao amin'ny université tsara zany fa isan'izany pasteur tany Madagasikara ny vavan'ny mamanay isan'ny lady ny zanany a kiraro hafa foana modelin'akanjo hafa foana ny hatramin'ny anabavin'ny ravavin'ny le vadin'ny pasteur vidianana frigo sy ny tara volana izy volanao any anateran'zareo anazy ka teto amin'ny Malasia zany fitahana roa ny firenena hozy izy de eto am'izay fanontaniana koa antanio olona nilanao raha mandoa dimy misy aiza verset miannule reo dimy mahefatra reo atoroy anao hoe andefaso mail na atsoy amin'ny telefona na amin'ny Skype hoe tonga de filmeko direct raha ohatra ka misy verset mitenan'io tonga de filmeko am'izay za fa baraka raha miteniteny foana mantsy fa tsy mampaninona ana rehefa za tsy maninninona ka tenenao ana izy hoe aiza verset miannule io dimy mahefatra io 4 jours de dimy maninona anao tsy mandoa dimy isan'ny 3 andro nanome ordre koa ny Andriamanitra fa maninona Malasia any tanterana bon de omeo anarany verset miteny hoe isam-bolana le dimy omeo ana le verset za moa tsy mbola namaky Bible rehetrarehetra na za no marary maso za tsy mbola nahita verset miteny hoe tonga ny nouvelle alliance de hoe navadika isam-bolana le izy non ny dimy isan'ny 3 andro isan'ny taona ray isan'ny 3 taona de dimy de toute zany nataony Abrahama reo zavatra reo zay ihany bekon'Andriamanitra tato isan'ny 3 andro taona ray 3 taona de dimy de toute de tonga am'izay ny pasteur fetsifetsy avy aty hoe lasa isam-bolana le izy de toizantsika am'izay le izy hoe afahantsika hoe iza marina tenen'io Malasia 3:10 io misy afa-baraka eto androany so ihany za tsy pasteur so ihany tsy pasteur fa izy ty mantsy manahirana amin'izy ty de zao hoe zareo rehefa resahana hoe io Malasia 3:10 io karaha efa vitanao manazava an'izy io tsara za hoe fa niteny an'izany tamin'ny pasteur Jesosy Mpanafaka zao ge fipetran'izy io teo anilan'olona tany Toulouse de fantany hoe nalalala izy marina misy teneny raharahara fa izy fa le teny le hoe atero ato an-trano izy izy le dimy io le dimy io izy niteny de le tsika temple izy de le teny fenonantsika ho za mampimely izy de rehefa miteny an'io am'izay zareo avadiko zareo any amin'ny finoana Abrahama dimy fa hoany ihany tsika ho tonga rehefa azavaina am'izay le Abrahama avadika am'zareo diminy Jacob tsy manino fa hoanitsika azavaintsika azavaiko anao le izy de ho hitantsika eo hoe ahoana le izy bon la nation peuple de Dieu lise selon Malachie 3:9 vous êtes frappés par la malédiction et vous vous trompez la nation tout entière et les nations de ho any amin'ny Hébreux 7:5 tsika ceux des fils de Lévi qui bon tiako mariana kely ty Hébreux 7 ty tiako mantsy hoe tele pasteur tena marina jereo tsara misy moment efa nitolana nazavany ty de fitahanjareo le olona fa tsy vakinjareo hatramin'ny ambanimbany ce Hébreux 7 zany de jereo verset 2 et Abraham lui donna dîme de toute dikan'izany zany hitanareo mbola voaresakato ihany ozy izy le Melchisedec fa Abraham nanome dîme de toute de oui, d'après la signification de son nom, Melchisedec est d'abord roi de justice, ensuite il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Zany raha azontsika an-tsaina zany ty zavatra hoe izy nanomezan'ny Abrahama dimy io, c'est Jésus en personne. De
dia hitantsika ny verset any izy rehefa mamaky hoe niona tamin'ny Abrahama Jésus dia mitondra mofo sy du vin Jésus dia ino moa izy taty aoriana ny teny hoe tia ny mofo tia ny rako izy izy natao fanatitra dia jereo am'izay nge verset 5 am'izay d'après la loi ceux des descendants de Lévite qui remplissaient la fonction de prêtre ont l'ordre de prélever la dîme sur le peuple. Zany hoe araky ny lalàna ozy ny tenin'Andriamanitra ny Levita ozy izy maka dîme amin'ny vahoaka. Maka dîme zay zany fomba zanak'Israël. Dia raha ohatra ka midina amin'ny verset 12 ianao arao tsara le izy. Fa raha ohatra ka tsy arahanareo tsara mantsy izy fitan'olona nareo dia tsy azonareo tsara fandehan'ilay tantara dia lasa haindreo pasteur reo manodina an'ilay izy ka. Dia jereo amin'ny verset 12 am'izay. Puisque le ministère de prêtre a été changé. Zany hoe ministère an'ny Levita zany efa niova à cause de quoi tonga ny zanak'olona Jesosy. Le grand prêtre io. Dia ino am'izay teneniny eto après virgule. Il y a nécessairement aussi un changement de loi. Jesosy tsy mbola nitaky fafolo-karena tompoko to amin'ny nouvelle alliance. Zay mahatonga anazy hoe il y a des changements de loi. Paul ve nitaky fafolo-karena asehoana les versets. Pierre ve nitaky fafolo-karena asehoana les versets. Qui fait misy changement de loi zany ao. Satria Jesosy jereo tsara fils de Dieu il reste prêtre pour toujours. Qui fait vao mamaky an'io verset io fotsiny tonga dia efa fonany lalàna amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny ordonné hoe alaivo ny dîme ny mpino. Satria io l'izy d'après la loi izy ceux des descendants de Lévi qui remplissaient les fonctions de prêtre ont l'ordre zany hoe baiko de prélever la dîme. Zany hoe ataontsika zany raha ohatra zany ka tsisy zany Jesosy zany ohatra hoe tsy mbola tonga izy dia ohatra hoe mbola nitoy ihany zany efa nivoatra ny fotoana dia misy pasteur zany ao dia misy église dia mbola ny exercer an'io lalàna io zany pasteur mpanompon'Andriamanitra satria maninona baiko ny lalàna l'izy hoe misy baiko hoe tsy maintsy alaina fafolo-karena amin'ny mpino zany dia tsika obligé nanome fa l'izy nge efa niova ny changement de la loi ny amin'ny Hébreu 7:12 qui fait niova ny lalàna ho izy dia niova ny grand prêtre. Fa zay olona pasteur mitaky an'io zany hoe atero aty fafolo-karenareo sy ny tariny izy nga grand prêtre. Izy nge tsy manana droit miteny an'izany tsy manana droit izy. Tsy manana droit l'izy. Dia rehefa resahana zany izy io mandeha any amin'ny Abrahama zareo dia ndao vakiantsika ny amin'ny Apocalypse 6. Vakianareo tsara ty Apocalypse 6 ty. Et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Ina tenin'Andriamanitra teto. Rehefa miresaka amin'ny chrétien, voaingana ohatra hoe miresaka amin'ny chrétien. Miresaka ny olona hoe mila pasteur foana manao batisa. Mila pasteur foana manao zao, mila pasteur. Dia za masy an'ilay olona zany. Bon, fa ina moa andrasanao pasteur vao misy an'ilay izy? Ka izy ny mpianatry ny tompo izy. Ah bon za, fa ianao disciple an'izy ary. Dia taitra aloha, ampianatra ny tompo ka inona manakana anao tsy mi-exercer ny fonctionnement-nanao. Le olona ngefa jambenina jambenina hoe raha tsisy pasteur dia efa zay. Fa za mpianatra an' Jesosy inona manakana anazy tsy hanao batisa olona
fa ngaza tsy mena fahefana raha mpianatra ianao koa raha zany fa manino ianao miandro pasteur foana satria ka izy natsony tompo ary ianao natsony izy kife zany na position platoerana misy anao ngefa tsy fantatrao e satria zay le izy hoe manque de connaissance ianao de everinao le pasteur ihany hoe ary mpianatra Jesosy fa ianao tsy haiko mpianatra inona ianao de eto amin'ny verset 1-6 eto miteny tsara hoe et qui a fait de nous un royaume inona des prêtres bon zao ary za chrétien tant que disciple Jésus zany Jésus zany nanao royaume za prêtre manino ary tsy omena roana le dimy anga pasteur ihany bon omena roana le dimy ianao koa ny prêtre e satria ianao anatin'ny royaume-n'Andriamanitra kife manome dimana ianao de omeko anao koa iny dimanao de omeko any olona anilanao koa satria chrétien omeko anazy koa ny dima satria iny prêtre izy de le olona anilanao koa manome ana kife zany anao zao daholo zany ty zavatra ty satria samy prêtre ka tsika le samy mpianatra Jesosy fa izy amin'ny tenanao fa pasteur ihany mpanompon'Andriamanitra za koa mpanompon'Andriamanitra ianao koa mpanompon'Andriamanitra fa mahatonga ianao tsy mahatsapa tena hoe ianao mpanompon'Andriamanitra ka ianao tsy jambelona tamin'ny doctrine tanao na lalefa zany doctrine de Nicolaïte zany natsofoka avy amin'ny église hoe zahay ihany tena mahazo tenin'Andriamanitra le pasteur de manino eto ny olona rehetrarehetra mitonona l'izy de hoe mais zany fotsiny nataony lolotra ny anina reny ahoana zao fa ianao mpianatra izy de imagineo am'izay ianao mpanompon'Andriamanitra disciple ianao omeko folokarena ianao anilanao omenao inona zavatra anjara ao am'izany tsisy zavatra manjara de ohatrohatra an'izany zany le izy le olona zany mieritreritra hoe pasteur ihany mpanompon'Andriamanitra fa izy tsy haiko mpanompon'inona ampome ihany ange le izy zavatra ridicule le izy ange rehefa tena vakina roa ny tenin'Andriamanitra ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu que l'esprit de Dieu habite en vous de inona zany ianao raha zany tsy haiko mpanompon'izy ianao de raha jerentsika zany le malasy teo jerevo tsara teneniny teto jereo préciser tsara hoe aiza tondrana lefa folo-karena izy tsy niteny hoe atero amin'ny temple lefa folo-karena vakio tsara tompoko vakio tsara io malasy 3:10 io jereo apporter tous les dîmes à la maison du trésor izy tsy niteny hoe atero any amin'ny temple de eto am'izay mantsy tsy fantatra zay mantsy le izy hoe tsy fantatra le tantarany zanak'Israely zany de le pasteur koa zany tonga avy any mamitaka hoe atero aty antranoko ny efa folo-karena de zao de eny tompoko eto tsy niteny temple mihitsy vakio Néhémie 10:38 de eto ahitanao fa mandainga ny pasteur évangélique ny tena mpanao an'io que ce soit bien clair katolika aza lazaina tsy malala baiboly ohatran'izany efa nifoana n'io dimy io satria voaenjika loatra tamin'le resaka le ina moa le mandoa le famonjena sy ny tariny de nifoana fa ny olona lazaina hoe misokatra indray raha-panahy théorie évangélique reo ndray tena mandentika pino jerevo Néhémie 3:10 le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Vers Kondremande, Néhémie 10:38. Les sacrificateurs fils d'Aaron seront avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Zanwe Lévites yanya manana accès mitrany amin'ny maison du trésor. Ka izy ary tenenin'Andriamanitra eto io Lévite. Lévite ny tenenin'Andriamanitra eto hoe nareo no mamitaka la nation.
Ka raha io verset hoy le pasteur hoe mangalatra nareo, zareo misy ny tena mpangalatra fa angareo levita. Misy an'izany Ephésiens 4:11 zany ny teny hoe il a donné zao service zao sy ny tariny hoe levita, des apôtres, pasteurs, des prophètes sy ny tariny. Angany nisy levita zany tao. Ka lizy nge raha amin'ny Hébreux 7:12 de hoe fa misy changement de loi de lasa nomena apôtre, pasteur, mpampianatra, évangéliste sy ny prophète sy ny tariny. Ka io fonction resaka levita io fa fini. Fa ry zalahy zany manify ny paosiny ary zay misy natonga anahy tamin'io site io tsy nasiko resaka ho hitanareo. Nareo zao raha maremarika site fivavahana. Ny anazy zao tsy nasiko mihitsy hoe onglet kely anankiray hoe si vous voulez donner un don. Satria manina manahirana be resaka vola io. Ny vahoaka zany efa mijaly efa sahirana amin'ny fiainany andavanandro amin'ny fitadiavam-bola sy ny tariny fa milomana vady aman-janaka sy ny tariny. De tonga ndray le pasteur mbola mamadika doctrine hoe tero ty amin'ny tranon'Andriamanitra ny fafolo-karena. De mody avadika amin'izay le izy hoe de hozy ny tenin'Andriamanitra hoe zao toetra raha tsy sokafako ny lanitra. Mandoa fafolo-karena, ny mpino mandoa fafolo-karena, ny fahity ihany, ny mahantra fahatra ihany, ny veta ihany. De manino ary anao tsy lasa manan-karena ary. Ka ny teny eto zany adressé amin'le vita io malasia io. Rara be nareo mahita pasteur sa manazava io zatra teliko anareo raha ohatra ka évangélique zany. Satria ina mahatonga an'izy io atsonge agape minora radio agape no atsovy Mario raha sany manazava an'izany zavatra zany satria manina intérêt anio. Atsony messager d'amour pasteur Jules raha ohatra ka sahanjareo manazava an'io malasia 3:10 io. Tous les pasteurs évangéliques mitaka 10 io resao anjareo io resaka malasia 3:10 io azavo anjareo ohatra ny anazavako anao zany no teo daholo ny verset raha tsy mangididy ohatran'izao ny lohany. Raha ohatra ka tsy mangididy ny lohany verena ty amiko ianao teneno anazy verset teneninjareo fa izy ty moa tsy lava be, izy ty moa tsy misy étage zany mbola misy niveau hafa zany azo anazavana an'izy ty zany fa ty zany ho antsika voivavaka comme ça sy efa ohatran'izao zany juste hoe base hoe tena hoe explication terre à terre be zany le izy hoe io voasoratra io changement de loi ka no teo daholo iny verset iny de hoany tena amin'izareo azava ohatra ny azavako anazy hoe la nation les nations sy ny tariny sy le vita any amin'ny Néhémie 10:38 hoe le vita ihany manana accès any amin'ny maison du trésor. Raha ohatra ka tsy mangidididy zao ny lohany verenamiko ianao fa meko hafa ndray ianao satria mantsy fantako ny verset avoaka an'zareo hoe la loi zao sy ny Abrahama zao fa ndao tsika fa mbola hoanitsika efa betsaka pasteur nyresako an'reto zavatra reto fa tsy mbola nisy navitany argumenter ny fafolo-karena zany fa magaga eo alohanao izy manaika any ambadika any ianao ndray lazainy fa misy devoly fa manina tsy teneneo fasoko le izy mampimengy le izy fa bon. De limo teninina hoe any amin'ny finoana io rehefa mino ianao zao de ohatran'ny nataon'ny père antsika Abraham. Père-nao Abraham ao Abraham anao nga mpandainga. Abraham nge tsy mpandainga. Abraham nga mpangalatra. Abraham ane tsy mpangalatra e. Fa mody tenenina hoe zao de mbo ndao ary jerentsika ny amin'ny Abraham ary. Jereo ane. Za rehefa miresaka nisy ty tebe fotsiny ake rehefa miresaka aminjareo hoe bon any amin'ny Abraham ndao ariko asitsika resaka Abraham. Jereo Hébreux 7:4 miresaka Abraham. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. De ho any amin'ny Genèse 12:14 tsika.
Mampiomehy isa bon. Rehefa voafitaka aloha tsy mampiomehy izy fa rehefa ianao hafa koa zay vao omeo hoe za zany tadidiko tsara zany lohan'ny Mario zany rehefa niteny anazy ahoana tsara io dimy io Mario fa hitanao le secret hitary zalama tsy secret ozy izy zany mpitarika anao zany de me foana rehefa mahatsiaro anazy hoe za zany eritrereto za zany rehefa nanao site zany za nge mba nandray an'io dimy io fa folo carré-n'io e nisy olona manome anao hoe fanampinana amin'ny resaka essence sy déplacement amin'ny fitoriana ka za zany rehefa vao nivavaka zany zavatra henoko tamin'ny évangélique rehetrarehetra de mila lo dimy daholo tao amin'ny agape tao amin'ny messager d'amour tany amin'ny jesosy mpanafaka tonga de aloha le dimy ho zareo ah bon de za koa lasako nitory mila aloha le dimy de teo am'izao ohatra ny misy zaratra midéranger anazy zany ahoana moa Andriamanitra hoe tsy maintsy mila vola zay vao mihetsika de nanomboka nitady any karoka de niverina après 3 mois za zany vao converti zany ohatrany hoe janvier ohatra janvier converti janvier février mars teo tonga saina de tady misy zaratra tsy milamina izy zany ka zay nge mampiapriciako atsika rehefa misy olona miteny zatra mba jereo le izy za zao rehefa mitory aminareo jereo le izy vérifie le izy rehefa diso le izy teneno zany ndray tsy ohatran'iren'olona reny hoe rehefa diso le izy hoe mijiriziry ny problème mantsy zao hoe reny mpitarika reny mantsy efa manana ahoana moa efa réputé zany zareo hoe mahay réputé ohatrohatran'izao kifera ohatra ka na diso le zatra tenenjareo rehetra ka efa niteny zavatra zareo sarotra be le miverina amin'ny zavatra efa voateny zany hitanao ohatra ny François Hollande zao amin'io resaka la loi de travail io efa ny avancena zany le hoe tamin'ny terroriste hoe zay manao terroriste de nationalité an'le olona manao retirena de annulé le izy de eo zany troainina zany ny présidentsika zany satria tsy nahomby le izy de miditra koa zany loi de travail zao ny olona efa patati patata sy ny tariny fa tsy manomboka tsy hoisy ny essence de en tant que olon-dehibe zany ianao réputé image ny zavatra quelque chose zany ohatra ka mihemotra amin'iny mantsy ianao tsy crédible zavatra tenao après zay nge problème andreo pasteur fa fantany ane io Malachi 3:10 io e fantany io sao de mieritreritra hoe tsy fantany so ianao mieritreritra hoe tsy fantatro zareo ty zavatra zavaiko fantany io tompoko fa cause-ny hoe le zavatra efa natao simba ny image raha ohatra ka mirecule n'iny fa za nge tsisy zavatra protégé koa e za tsisy inona moa zany inona moa fiteny anazy tsisy intérêt ako protégena ka rehefa hitanao izy tsy mety le izy teneno fa za bon tsy nalala zany zako de tao ahoana za rehefa stupide za manaiky anazy manaiky an'ny tena koa stupide fa ny il faut appeler un chat il faut appeler rehefa éléphant io azo atao hoe tigre ny anarany rehefa vendrana de manaiky désolé fa tsy nalala misy tsy hitako le izy fa ty zavatra ty fantatr'ireo pasteur zao mipira miresaka am'zareo fantatry zareo io de hoe maro ny tenin'ny rahalahy Ralph fa rehefa ny ambadiky any inona mahazo anao ozy ianao ka le Ralph nge misy devoly fa manina tsy sana natao teto amiko nge tato arina zany raha ohatra za zany misy miantso hoe ndao anao débat biblique à une condition za mitondra ny appareil ko enregistré natsika miresaka satria moa tsy sao de enregistré na izy coupe-coupenao enao miteny de nenahy tsy avoakanao tsy maninona afaka manao débat afaka invité nareo manao débat fa saingy zao hoentiko koa ny appareil koa enao misy nenao enregistrement za koa misy nenahy de Abraham am'izay satria manaraka perina Abraham efa niresaka tamin'izy io atao amin'ny site tao de wow za le pasteur enao mandainga aoko de tsy hitany mona valy an'le izy vitan'iny zany Malachi 3:10 de jereo am'izay amin'ny Hébreu 7:4 zany Abraham nanome butin an'zany de il faut tsara mariana zany tsara mariana dimy manome ny Abraham tsy arenany le izy aro tsara le tantara manomboka jerevo tsara amin'ny Genèse 13 eo rehefa mana fotoanareo jerevonareo tsara ianao zany mihaino fampianaran'ny pasteur de hoe meo ny dimy manao de Andriamanitra nome anao aizany miteny an'izany Andriamanitra teto amin'ny niona tamin'ny Abraham eto jerevo tsara ny ordre an'le histoire voalohany indrindra
Abrahama talohany izy niona tamin'ny Melchisedeka efa manan-karena be Abrahama. De raha ohatra ka jerevantsika ny Genèse 14:14 eo, inona zavatra teto a? Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 et ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Zany hoe rehefa fantatra Abrahama zany hoe vao prisonnier zany Lot de tondra olona 318 zany Abrahama zany nandeha hiady tamin'ny ilibéré an Lot. Ka olona andeha hiady zany ange tsy tondra renany fa olona andeha hiady zany. Ianao tsy mbola hita miaramila reo andeha ho an'ny Irak ka noentina vady aman-janana. Ianao tsy mbola hita reo miaramila reo andeha hiady an'ny Irak de noentina ny carte bleue sy ny chèque rehetrarehetra complet zany noentina daholo ny arena. Ka zay mantsy le tsy azon'olona zany rehefa tsy mamaky baiboly tsara zany rehefa fitan'ny pasteur zany hoe marina tsy eo ambany lalàna atsika manao le malasia traduis fa atsika manao fahafolo-karena araka ny finoana nataontsika raintsika Abrahama. Fa ndao ary jerena. Déjà izy aloha fa nanan-karena. Déjà Abrahama deuxièmement tsy arena noentiny fa arena azony avy tamin'ny butin de guerre. Zay le izy. De amin'ny Genèse 13:2 io miteny hoe Abraham était riche en or, en troupeau, en argent izy. De jereo amizay verset 14-16 amizay ohatra ka toizanao le 14 iny eo amin'ny verset 16 de miteny an'izao hoe il ramena izy. Tenin'Andriamanitra miteny an'io fa tsy za toutes les richesses. Il ramena aussi Lot. De iny richesse iny tamizay nge menan'ny Melchisedek. Son frère avec ses biens ainsi que les femmes et les peuples. De tonga amizay ny verset 17 eo. Bon, vakintsika eo amin'ny 18 plutôt. Fa arao tsara l'histoire. Averimberiny mihitsy ty vidéo ty amizay azonao izy de zavaonjareo raha hitanao eo izy fa meko anao daholo ny argument zareo zany. Verset 17. Lorsqu'Abraham revient de sa victoire sur Kedorlaomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Verset 18. Melchisedek, Jésus, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Nanatona Jésus, Melchisedek, bon, fa tamin'ny teto zany izy mbola tsy révélé hoe Jésus ny anarany fa Melchisedek. De verset 18 amizay. Eto zavatra contre manina mo zavatra mitsimbatika torin'ny pasteur. Jereo amizay verset 18. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de toutes. Melchisedek zany nanome bénédiction any Abrahama zay izy vao nanome de ino torina ny fiangonana omeo aloha ny volanao zay vao Andriamanitra manome. Manome le olona manome tsy hita ty zay omen'Andriamanitra. Non, tsy Andriamanitra tsy te hanome fa enao fitahana ka ny finoanao finoana amin'ny diso zany le izy. Raha hitanao le vidéo teo iny. Examinao tsara io histoire io. Examinao tsara io histoire io fa Andriamanitra Melchisedek bénia Abrahama nanome de le vola nomeny Abrahama koa zany tsy fananany fa zany hoe arena azony avy tary tamin'ny fiadina tary. De jereo amin'ny verset 14 eo, non, chapitre 14 zany fa ny verset 21. Ty zavatra ty tsy sahany pasteur manao ty. Tsy sahany, tsy pasteur sa manao ty. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes
et je prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Tunga zan roi de Sodome zan, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Mais on a les oula aux de Abraham anamal zatiaka aminona tady kofehy anankiray ozy izy. Amizay so de anao hiteny hoe zana mpanankarena Abraham. Ianao ny rehefa manome dimy foana anao nga afaka miteny amin'ilay pasteur e. Ianao tsy nitahiny tompo zany fa zay nanome volanao. Abraham ange nievite an'izany e. So de anao miteny hoe j'ai enrichi Abraham izy. Non, fa ny amintsika zao no fanampian'ny tompo de nitsangany radio, no fanampian'ny tompo de nitsangana zao. Fanampian'ny tompo ahoana? Ianao naniry vahoaka nangalatrako. De nomena vola ianao de fanampian'ny tompo ahoana? Ka le pino nefa ka miteny tsisy fanampian'ny tompo zany tao fa ianao nitaky volanay sambolana. Mankio tsara le beboly fa mampibebe le izy. De Abraham nievite an'izany. Bon, mampome ihany nge le izy. Raha ohatra ka le olona zany mitonona après hoe any amin'ny Jacob ndray de ndreo ndeha ho any amin'ny Jacob satria nanao ampinoana daholo zareo hono. Izy zavatra tsy azony zareo misy le izy, azony zareo ihany le izy fa tsika pino zany tsy mahazo e. Jerevana any amin'ny dimy de Jacob e. Ty dimy ny Abraham sy Jacob ty de dimy de reconnaissance zany fiantsoana anazy tena zay raha ohatra ka tenenina zany zany hoe Andriamanitra nanome de nanome. Jereo amin'ny Genèse 28. Efa nita le vision en échelle Jacob. Vakio tsara io notio tsara. Chapitre 28 verset 20. Jacob fut ce vœu, zany hoe nanao ina mo vœu zany amin'ny teny gasy. Hoe nanao vava ve? Bon, tsy haiko tsara. Nanao fanekena zany e. Voilà, zay ny tena izy. Nanao fanekena zany Jacob. Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, virgule, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Zany efa ndeha ny dimy Jacob io. Dimy de reconnaissance enao zany afaka miteny. Raha ohatra ka, bon, ohatra lasa any Chine enao lasa ty en France, ohatra hoe lasa any Madagascar enao ka nandeha en Amérique de ty very en Amérique tsy tafaverina de bon, illustrentsika zany zatra nataony Jacob zany de miteny enao. Raha ohatra ka za tafaverina any Madagascar ka raha misy akanjo izy jereo tsara, s'il me donne du pain à manger, babaloa salama voky, et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, il sera mon Dieu. De omeko anazy ny dimy zay omeny anao izy. De ohatran'izany ianao en Amérique, raha tonga any amin'ny tanin-draza koa, raha tsy tapaka ny tongotro salama tsara ka misy zay nomenao vaty en Amérique hoentiko any Madagascar, sy rehefa tonga any omeko anao ny dimy ny rehetrarehetra iny. Condition de io, condition ny fanaovan'zareo dimy. De tonga ny pasteur nge tsy sa manazava an'izany satria manino simba ny intérêt, simba le posony zany e. Miteny zareo hoe dimy ny Abraham ataontsika fa mifinoana. D'accord. Anaraka ny Abraham de zao tenenao le pasteur. Pasteur, aiza misy verset fa Abraham nanome isam-bolana? Aiza misy verset fa Abraham nanome intelo? Aiza misy verset fa
Sara nanome efafolo karena, aiza misy verset fa Isaac nanome efafolo karena. Nanome indray mandeha Abrahama de vita. Nanome indray mandeha Jacob de vita. Fa reo zanak'Israely reo nanao 5 isan'ny 3 andro, isan'ny taona, isan'ny 3 taona, de 5 de toute. Zay ihany fanomezana 5. Ka avy aiza tompoko le io zavatra 5 isam-bolana io. So de anao te hanao ino moa? Te hanao plus que tout le monde. Hitanareo mantsy zavatra magaga koa mantsy zao ne. Bon, za rehefa miteny an'ity so de miteny anao hoe raha fa mety isy de makalagasy, tsisy resaka fankalana izy fa zava-misy tsy maintsy tenenina. Gasy ty rana gasy ty mikolo amiko ty, grand-mère koa mainty raha tsy fantatrao zay fa za fotsiny manao chemise fotsy de mafotsy. Fa grand-mère ko mainty ka. Tena mainty be bon. Tsika gasy zany manana ty principe, bon atao principe zany izy. Tsika gasy zany manana principe hoe makatombony zany, remarqueo rehefa tsika gasy. Makatombony. Za zao misy namako efa fin d'année zany, tao amin'ny fiangonanjareo zany niaraban'le pasteur hoe tratran'ny taona sy ny tariny zany de ohatrohatran'izany. De ina tamin'izay nataony gasy rehetrarehetra tao amin'ny fiangonana io. Mila tsangana ny communauté gasy fa aleo tsika mamanga le pasteur samy tsika gasy ihany. Ka makatombony. Le izy ange zao hoe za zao rehefa nandeha nivavaka tany ampiara-mamako bibolo malagasy tany Tananarivo de ndre mandeha za tonga tao zany notin'le namako. Ty mipresentenao hoe ty misy vahiny zao tonga tao amitsika. Tonga soa ianao zao. De za de faly ambanitika zany hoe accueillant be koa le olona de ahoana zao. De za rehefa tonga teo de nisy vazaha koa anakoro tao hoe reto koa vao tonga ato fa fandraisana an'le vazaha lamako. Avereno navoaka mihitsy le culture malagasy rangaty. Zay zany tsisy dika. Zany angetsika malagasy rehefa mita vazaha mangofra mihitsy ino mahatonga an'izy io. Ka problème antsika gasy dino tsara ty zavatra teneniko ty. Bon, na tsy gasy moa zany samy manana problème an'io. Zany zao nge izy tsika olombelona samy manana problème ne. Ianao zao ny problème koa tsy mitovy ny anareo tsy mitovy ny anahy. Tsika samy manana problème différent daholo. Fa misy zany problème hitambarana zany au niveau ny culture sy tradition zany. Problème ko zao ampitana an'ity zavatra ty aminareo. Ino problème zay ny problème ko hoe mampita anareo hoe mba ho azonareo izy de anareo menao ty koa manana problème nareo e. Soit anareo mino le zavatra teneniko il y a quelques secondes fotsiny nareo midécider hoe na mino na tsy mino. Ça c'est votre problème. Ianao problème koa manampy an'ity. Fa tsika zany misy problème tambarana zany chaque pays rehetrarehetra zany selon ny culture sy tradition. France koa manana problème fa ny antsika malagasy nandevoziny vazaha. Donc misy po anankiray zany eto amin'ny épaule eto. De inona koa ny esclavage anankiray, iniquité. De inona koa ny problème anankiray koa. Zany hoe misy problème. De jereo amin'izay rehefa tonga chrétien le olona vavahana afaka le iniquité zany. Mivavaka le olona afaka. Fa le misy problème anankiray l'esclavage-ny lovan'ny vazaha reo. Gasy hatramin'izao mohita vazaha mitremble foana. Na gasy chrétien zany za miaraka gasy ty chrétien rehefa ianao gasy miona amin'io tsisy ino. Fa rehefa vazaha izy mivoaka 32 dents de ozy le vazaha moa rehefa miteny le malgasy toujours souriant ka sauvage tsinonako miforotra. De zany ve anao mitena hoe afaka ve? De za gagabe lamako navoaka daholo. De za matsy le namako zany de ivoaka fa manino hypocrite reo olona reo zareo manana problème moa. Ary zay nge manana problème, ary zay nge zavatra tsy azotsika e. Efa nitoriko tamin'ny radio ngamba ty zavatra ty fa bon misy fotoana mety avoaka amin'ny radio ihany. Ny olona nge rehefa teneninao amin'izao hoe aiza ny tianao mahita anjely sa mahita olombelona fa be da be ny olona miteny hoe za mba te hahita anjely.
be da be zany aleo mba mahita anjely zany hoe mahita anjely zany valeur am'zareo ao lety mahita olombelo anjely nge tsy natson'Andriamanitra zanany fa tsika olombelona nataony hoe natsony zanany namboariny tamin'ny endriny sy être an'Andriamanitra zany nataony anatintsika zany ka izy zany valeur tianao mahita zanak'Andriamanitra sa mahita anjely fa ianao fotsiny efa manao zao leloa efa mboarina daholo de rehefa avy eo mba aleo mba mahita anjely zany kife zany rehefa mahita olona matavy eo anao loha eo ohatrany hoe kisoa zay traitena anazy de efa mahita olona mahia olona tsy ampisakafo io zay traitena anazy rehefa mahita olona fohy ianao de io vazimba rehefa mahita olona lava de rapeto fa izy zany important le zavatra ao am'le olona sa le zavatra hitanao maso ary za nge miteny an'izany zao ohatra hoe des fois zaho misy olona miresaka amiko hoe mba miango tsara sy ny tany nareo zagaga fa mbola anaovako débardeur eto aloha eto fa nareo no manana problème am'izany Jean rehefa nitory teny juste fitanjahany fotsiny nanina moa saromana est-ce que Dieu ve nisy problème tamin'izany ve non fa ny olona fotsiny ange mijery an'le izy ho avy eteo rehefa mafana oentinareo débardeur fampianarana mantsy misy ohatran'izao misy zany fa bon zavatra azavako hatramin'izao la plupart ane juste hoe fampianarana zany ahoana moa zany hatramin'izay nataoko zany ohatrany hoe mampiasanao tsy voafitaka fotsiny ane hoe zao le zavatra anaty baiboly de zao ny fiangonana fa misy enseignement nge vao maheno le enseignement ianao tonga de miova après an'iny misy zao enseignement zany ohatran'izany misy zao enseignement vao maheno an'lizy ianao hoe tak rehefa mandray an'iny ianao ta vie va être bouleversée ka mamono le enseignement tena hoe an'iny anaovako débardeur eto am'izay tsisy mijery le olona ka io le tsaka mentalité le izy de zay nge ny problème antsika problème ny esclavage ny vazaha mbola tsy afaka le esprit problème n'iniquité mbola ao problème de compréhension biblique mbola problème de na de fa tenenina le izy manahirana le zavatra fa ny resaka dimy io zay fipetraka an'izy io ty zany misy kosy anankiray koa zany afaka nazavana anazy zany misy étage anankiray zany plus spirituel zany fa ty nge resaka verset par verset fotsiny hoentiko fa ohatra ka resaka ohatrany hoe manazavaina atao amin'ny hébreu ato ane hitanareo atao amin'ny hébreu zany manomboka chapitre 1 jusqu'à 11 ty miresaka alliance foana nge hébreu rehetrarehetra io hébreu 1 chapitre 1 jusqu'à 11 io miresaka alliance foana rehetra zao ka rehefa resaka nouvelle alliance zany donc resaka spirituel izy ino idirany vola le pasteur tsy lévite fa nga pasteur anao taranaka lévite inge tsy taranaka lévite io tsika aza mitonona hoe père Abraham dans l'esprit tsika mitena an'izy io dans l'esprit fa hoe par hoe tena taranaka ranofo ohatran'izany non mandaingo reo ka reo tsy manana droit maka an'izany nareo ten'Andriamanitra miteny hoe royaume de prêtre ozy izy kife za koa zany manana droit raha zany fa maninona zareo ihany manana zareo miteny hoe ka ty vao misy tranon'Andriamanitra ka za ino tempolin'izy zary ianao tempolin'izy ianao io fa maninonao tsy naterana dimy koa takeo ny droit-nao raha zany fa rehetra zany dimy de reconnaissance zany Abrahama tsy nanome isam-bolana Abrahama tsy nanome isan-taona ndre mandeha any baiboly ny teny hoe nanome dimy Abrahama Isaka tsy nanome ka pasteur anao zany rehefa miteny hoe anao resaka dimina Abrahama izy d'accord pasteur ndre mandeha fotsiny manome de za takina satria anao raha mitaky ana tsy dimina Abrahama zay fa dimina selon anao zay selon famoronanao le izy zay ny fandehan'ny resaka dimina zany raha tsotsorona le izy de any amin'ny Corinthiens 9:7 2 Corinthiens 9:7 miteny an'ity que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie
tsy terena ianao manome fa omeo zay fonao. Tsika ne raha tena dinihana ne am'izao ne raha ohatra ka fafoli-karena zany ange comparena amin'ny zavatra nataon'i Jesosy ane. Jereo ne ohatra ne amin'ny Romain 12 tena marina ange fafoli-karena tsy tokony fafoli-karena fa tokony 100% le izy satria raha comparena amin'ny zavatra nataon'i Jesosy tsika nge fa nividiny tamin'ny rano tsika kife tsika zany tena esclave mihitsy ny tena marina fa à cause ny fitiavana de nitononony hoe non nareo izy tsy serviteur fa tsoko hoe ami nareo izy fa raha resaka hoe compassion sy ny tariny zany jereo atao amin'ny Romain. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas avoir trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu leur a donnée. C'est Élise. Je vous encourage donc, frères, par la compassion de Dieu, offrir votre corps un sacrifice vivant, agréable, culte raisonnable. Tena madange tena tsika mihitsy ny manao sacrifice fa tsy resaka vola kely 10% zany e. De raha ohatra ka mbola miargumenté foana le pasteur tonga amin'ity zavatra anankiray ity. Io fafoli-karena io nataon'Andriamanitra hoe la loi à perpétuelle zany hoe lalàna mandrakizay zany. Andriamanitra zany mitenany amin'ny ancienne alliance Lévitique nombre sy ny tariny any hoe reto ny lalàna perpétuelle de zao ny mampiomehy dima zany tazomin'ny pasteur la loi perpétuelle de zao ary meko exemple anankiray na hoe nombre 28:10 ce sera pour vous nombre 28:10 ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos et vous humiliez vos âmes, c'est une loi perpétuelle. Sabbat kunge loi perpétuelle. C'est l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat. Manina tsy manao sacrifice ary. C'est la loi perpétuelle ane zany. Manina tsy lapidena ny vehivavy ary. Efa manao zavatra tsy mety ny vehivavy nge tokony lapidena am'izao fa manina tsy lapidena an'izany satria la loi perpétuelle koa ne zany. Be da be nge la loi perpétuelle ohatra ka vakinareo amin'ny Lévitique. Be da be io lalàna io. De manina fotsiny le dima fotsiny zany tazoma hoe io la loi perpétuelle zany tenin'Andriamanitra fa lalàna sasa zany tsy perpétuelle fa le izy zany zay le izy hoe intérêt anno arovana. Intérêt an'ny arovana. Fa io tsy efa tsy azoro io resaka dimy io zany e. Nouvelle alliance zany efa tsisy ny resaka an'izy io tsony mpianatra Jesosy efa tsisy ny resaka an'izy io fa araka amin'ny Hébreux 7:12 iny hoe il y a changement de loi ozy izy qui fait miova ny lalàna tsy mitaky ny fafoli-karena tsony ny pasteur en réalité. Zay ny Hébreux 7:9 hoe par ordre ozy izy. Zany hoe nomena ordre zany l'izy. De am'izao efa tsisy io ordre io zany fa tsika rehetrarehetra samy mpanompon'Andriamanitra daholo. Io ange de zao hoe zavatra tena tsy tsapatsika ange ny tena marina ange zavatra anankiray tena nandefatsika Andriamanitra eto ambony tany ange de hiadorer anazy e.
zay ny zavatra voalohany mpanompotsika. Fa ny zavatra mbola mandeha fotsiny de hoe ny offrande zay sitraky ny fonao le izy, fa tsy tereny io hoe tsy maintsy zao euro hoe, tsy maintsy zao FMG hoe, tsy maintsy zao dollar hoe, tsy zay le izy, zay araky ny fonao le izy. Ianao raha ohatra ka manome an'le izy ka terena hoe tsy araky ny fonao le izy, io nga hitan'olo, io tsy hitan'Andriamanitra io ka. Ianao ndray voahozona amin'io. Ty maneraka lalàna, zay manaraka lalàna ny ambanin'ny oziny. Ka l'izy intérêt anjareo fotsiny le izy ka ohatran'izay ny fipetraky ny diman'ny Abrahama sy diman'ny Jacob sy Malachi 3:10. Abrahama indray mandeha ihany nanome, nazy bénédiction Abrahama zay vao nanome, ary Abrahama efa nanan-karena talohan'io. Isaac tsy nanome, Sara tsy nanome, Ismaël tsy nanome. De tonga tamin'ny dîme de Jacob koa, dîme condition l'izy par reconnaissance, zany hoe raha tonga amin'ny tanin-draza koa izy, raha misakafo, raha miakanjo ao izy, dans la paix izy, omeko anao ny folo-karena, zay le izy. Fa tsy hoe le olona nanao zay vao Andriamanitra nanao, fa io zany ny anjanak'Israely zany nisy lalàna teoriana zany tamin'ny Moïse de hoe levita, satria zareo tsy miasa zany, de mena dîme zany, de levita tamin'izay manaritra ny dîme zany amin'iny Malachi 3:10 iny, dans le trésor, la maison du trésor zany, levita ihany manana droit amin'izy io, fa tsy olona tsotra. Zany hoe en résumé zany Malachi io zany mpanompon'Andriamanitra tena adressé io message io, fa tsy vahoaka tsotra. Ka mba azoazonao zay fa amin'ny manaraka indray tsika miona de tahiny tompo, de raina ny tompo amin'ny teniny moa zany, fa za aloha miteny aminareo fa tena ahoana moa zany, za zany reconnaissant be zany mahalala zavatra ohatran'izany zany. Zay nanaovako vidéo zany mba partageko aminareo le izy, satria voafitaka zany za zany taloha voafitaka fitan'izao mpanompon'Andriamanitra sandoka reo. De taty aoriana tena rehefa miresaka amin'ny namako reny moa ho za mahatsy anazy, tena ilaina be, tena be da be mihitsy io intelligence io spirituelle, ilaina be da be io connaissance io, satria rehefa malala ianao tsy voafitaka ny olona. Zay ny zavatra tena ahoana moa tena natosea anazy zany tato amin'ny foko taty aoriana hoe les connaissances. Satria rehefa malala ianao tsy voafitaka ny olona, fa ianao rehefa tsy malala ianao alentiky zalan'ny enfer ianao miaraka aminy. Zareo nge te handeha ho any enfer de ianao hoentiny miaraka amin'zareo e. Zay le izy. Fa za tena reconnaissant be amin'ny zavatra ohatrany hoe zavatra azoko ohatran'izao zany, de mba partageko aminareo zany le zavatra azo partagena, fa izy nge mbola misy zavatra be ihany, fa bon zay ihany ny azo ambara ihany. Fa raha ohatra ka nareo zany manazava an'izay amin'ny pasteur, raha ohatra ka miteny argument hafa izy tsy maninona afaka mikontaktana anareo, satria izy mbola misy étage hafa zany azavana anazy, fa iny ihany zany zavatra tena plus simple zany azavana anazy au niveau de terre à terre be l'izy. Ka manaraka tsika miona de shalom.